tuzilisana diritukangapanayi manajani presyampitaniwani ira manafata totiusayi isekairari niutanitari asa manisariresamife anisabifeu satuanefa kanyana atukanyanau bila feumanga orekwaniche wikulaju sana ataucilanau asa vanisariresamife choni satuanefa kanyana atukanyanau bila feumanga orekwaniche wikulaju sana ataucilanau ira manefa kaibatiba kalumaji situamitarana insani manakomititakarina isagatamu manjuzilisaya dirisukangapanayi manajani presyampitaniwani ira manafata totiusayi isekairari niutanitari asa manisariresamife satuanefa kanyanau bila feumanga orekwaniche wikulaju sana ataucilanau. Eny ary tompoko a sotran'ny Gabira Tsipitsika sy Liza Raseta tamin'izany hiro zany a mampanembonembona foana ny zay ny maha-malagasy atsika ary le gadona malagasy zay ohatra fena fa hafa mihitsy le izy ary androany dia nataontsika hoe gadona calme fahiny satria zany 43 ans de mariage zany efa enjakenjana ihany zany ary fiainana fa maharitra zany ary hiderana azy mivady manokana mihitsy tsy tonomoko eto moa le anarana satria ny ato amin'ny ty resaka kamo ty zany dia ny anonyma tena ilaina satria le olona samy manana ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina enina dia tia frantsa tia enina dia tia frantsa tia ka androantsika araky ny teneniko teo dia iresaka momba ny LFI la de finance ary tsy tokony ho gaga nareo raha ohatra hoe tsy resaka betsaka anio satria mandany andro fotsiny rehefa natao ny fanadihadiana rehetra dia baiko midina avy any amin'le filoham-pirenena no milatsaka hoe atao fotsiny je voahan'ny calcul nareo misy ny tany amin'ny voalohany zany dia hoe ataovy mahatratra 6% mihitsy ny taux de croissance zay tokony ataonareo
rehefa nanao bricolage sy tena hoe farany bricole amin'ny kady sy ny karazany le ministera dia ny 4 mahery kely iny no eritseretin'zareo hoe réaliste kokoa zany ao anatin'ny hoe fanapitsonana zay tokony apitsonina. Marina mihitsy le technician anankiray hoe ahoana moa zany ny fomba appréciena ny loi de finance vaovao ty. Après le loi de finance tsika dia resaka momban'ny lalao malotony ny gara zany na hoe ny gara eo Sorano zany eo Analakely hoe efa napaosin'ny sasany nday io gara io fa dia matoritory ianao raha malagasy dia rehefin'ny olona ny entana angonin'ny olona ny saosy dia zay le izy. Ka anomboaka zany le loi de finance zay marihana aloha zany fa natao mihitsy Matarazy atongavan'izy eny amin'ny Assemblée nationale dia atao ihany koa zay Matarazy asana mety omena ny Sénat na tsy omena mba tsy ahafahan'ny Sénat manao observation sy ny karazany dia asa zay astuce na politique machiavélique ho ataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izany. Fa tsy izay no resahantsika ny amin'ity loi de finance ity satria araky ny teneniko teo hoe betsaka ny incohérence ao anatin'le izy ary manahirana amin'ny eritreritran'le izy satria tena badona le malagasy zany. Maro amin'ny malagasy manko ny tsy économiste, maro amin'ny malagasy ny tsy technicien araky ny chiffre sy manadiady ny zavatra tao amin'ny remiasan'ny gouvernement amin'ny engagement de dépenses sy ny investissement sy ny karazany dia somary sahirana le malagasy mahita an'le chiffre be dia be fa matin'olo maheno an'le miliara kanefa tsy fantany akory misy amin'ireny bombina. Dikany hoe bombina dia hoe tsy izy akory fa famitahana anao fotsiny hoe ahita 4,5%. De toute manière raha projection na 4,5% zany dia projection ino izy teo j'avais le mot mais je vous dirai après bon je vous dirai après. Les projections zany projection tena hoe en fait tsy haiko mamadika an'le hoe tena hoe surestimé zay le dikan'izany tsy hitako no mamadika azy surestimé le izy ary na surestimé ary le izy ao anatin'le 4,5% dia impossible koa le izy dans la mesure hoe ny ohatra fotsiny zany raha ohatra manko ny tena hoe jerena zany ny tena performance matanjaka indrindra amin'ny resaka hoe importation sy ny exportation amin'ny recette douanière sy ny recette fiscale zany dia manomboka eo amin'ny mois de mai jusqu'à mois de novembre satria manomboka eo zany vitavita daholo ny exportation rehetrarehetra ary manomboka mois de novembre mandrapatonga ny mois de février, mars, avril dia miakatra be ny vidin'ny solika satria miakatra be ny demande amin'ny demande internationale zany dia dikan'izay eo zany manomboka miakatra be koa ny devise. Inona ny fleurirako ty malala lazaina amin'izany rehetra zany. Raha jerena ao anatin'ity le loi de finance ity dia hoy io le technicien anankiray zay hoe za zao io miandro ny rapport de performance tamin'ny resaka recette fiscale tamin'ity le deuxième semestre ity les deux derniers 3 mois zany na le dernier semestre amin'ity taona ity mba ahafantarana tsara ahafantarana zany hoe aiza ho aiza le izy na hoe
réaliste ve le option hoe le tanjona hoe 4 mahery iny sa tsy réaliste nefa ny teo araha tsy vita kory zarakoto malala zany Fleury de miteny hoe tsy possible io efa miteny tamintsika tamin'ny volana mars avril hoe moi-même je vois une croissance un taux de croissance de moins 0 de iny lazain'ny FMI iny izy ny reto mpitondra moa mbola mijesta ary tsy mahasahy mamoaka chiffre hoe ahoana fa ny zany hitako mandrapatonga any amin'ny volana décembre any de mety ho rattrapé any le gap le différence na 1, moins 1, sensiblement hoe mety misy 0,5 rattrapé satria hoe nandefa ledisitsika nandefa kafe tsika nandefa jiroro tsika de koa ny vanille pe tafandralahy de lasa minoré zany minoré ny facturation io de une bonne partie am'ireo cette vanillière zany tsy tafiditra ny Madagasikara fa tafiditra ny Pointe-Drala aty andafy de misanule eo izy nefany iny le période le fandefasana ny vanille mihitsy eritreretana hoe fa ny recette en devise ny exportation vanillière de mahatratra ny 450 millions d'euros donc zany io zavatra io zany tokony raha atao ny zavatra hitranga aoriana kely eo zany de mety tonga de mety ny atsasany mihitsy sisa no tafiditra ny kesin'ny État tsy hoe kesin'ny État zany no fa mitransité amin'ny banque centrale dia ananatsika vola vahiny zay vao tonga amin'ny mivadika vola gasy izy ho an'ireto le mpanondrana vanille malagasy fa misy opération grave be amin'ny resaka hoe ohatrany avierina manko le système Stabex zany le kanefa zalahy no te hihinana an'le izy eo ambadika eo de le malagasy zany mendra lan'le prix plafond hoe hiatrety any ny vidianana aminareo satria zao ny ato de ohatrany hoe soi-disant zany le malagasy tsy malala an'le prix internationaux nefa raha ny tena izy na milatsaka na midina aoriana kely ny vidin'ny vanille de fanjakana no micompenser azy par rapport am'le plancher zany le prix plancher zany hoe hatreto na nataondrala moa hoe plafond koa hatreto ka iresaka an'io LFI io tsika de za aloha tonga de miteny hoe eto zany hoe voalohany indrindra aloha any Madagasikara engany ary engany mbo diso Fleury rakoto malala taka le niteneko tamin'ny voalohany engany mbo diso am'ty le moins 0 ty ny taux de croissance engany mbo diso raha ohatra hoe any amin'ny 24 000 23 500 devise any amin'ny volana novembre any engany mbo diso raha ohatra hoe tafakatra any amin'ny 12 000 13 000 kilao amin'ny vary engany mbo diso raha tafakatra hatrany amin'ny 25 000 28 000 30 000 litre ny menaka engany mbo diso raha mbola hiakatra koa ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoil any amin'ny faraparam-volana décembre any satria rehefa manomboka ny demande aty miakatra amin'ny resaka fioul sy gazoil dia miakatra koa ny vidiny any aminareo satria manomboka miakatra ny demande internationale eo manararoatra ny pétrolier sy ny courtier internationaux mampiakatra ny vidiny dikan'izany zany tsy ilaina akory mandeha an-tany andro ela be amin'ity le loi de finance ty par contre ny antanitsika ny fotoanatsika iresahantsika momban'io dia ny fivoriana nataony G20 farany teo asa raha mba tadiditsika malagasy tsika hoa mila bon eno foana Fleury rakoto malala zany de mba tadidio ny zavatra teneniny fa zatao hoe migato de adio ato rehefa aveo manjary tsisy varany le resahana eto ary aveo nareo lasa diso le parametre ao anatin'ny lohanareo sy ny sainareo ary en plus afahanareo miomana dian'izao ne zany zay zany no tena anareo io vary io mbola hiakatra io io devise io mbola hiakatra io satria zany teneniko anareo zany fotsiny hoe tokony misy vola be ho rapatrie mody any Madagasikara amin'ny resaka ohatra fotsiny hoe ny ledisiko
Fa surtout ny vany dia tsy tafody any Madagasikara satria le izy eo ateorana any dia efa mahazo bénéfice ry le rony. Dia any amin'ny exportation nefany maty sasaka le izy. Tsy mandanga raha ny teny. Ary tsy hoe fanatsarana ny herin'ny Jonary Mampianina. Fa tamin'ny andron'ny herin'ny Jonary Mampianina an-Taniry Bevato sy ny karazany. Bevato moa anaran'ny rangahy iny zay izy moa. Besoa. An-Taniry any efa tafakatra 18 millions 300 izay na 500 FMG ny kilo amin'ny vany. Na izara toko tamin'izay seky nanao. Raha mivoaka ny volako tao amin'ny finance, tao amin'ny trésor, tena nanao mety navita 100 kilo ihany na 1 tonne fa tsy mivoaka le izy. Bloqué tamin'izany izay 18 millions 300 kilo toko. Jereo zay référence zay fa nisy. Ity référence anankiray ity tsy adiniko ty hoe $500 ny kilo amin'ny vany. Nisy zay, farafahakeliny zay nisy zay. Zao izy efa midina any amin'ny 150, 200, 500 000 FMG ny kilo hividianan'dralaza. Zany hoe tena tsy hisy zany le fieritreretana hoe io fa tonga indray le 450 millions de dollars. Samby nahitsika le directeur général la trésor nangataka ary niangavy opérateur hoe rapatreo ny volanareo fa miakatra ohatran'ny flesy ho any an-danitra ny fiakaran'ny devise. De fierery le ry nahavita nanao rapatriement teo amin'ny 30 millions de dollars teo. Mais c'est rien ça pour la vie d'un État, monsieur le directeur général. Zany hoe nandeha ho tantarainao aminay. Raha malala fotsiny zay ohatra pour le cas de Sénégal zao, devise rapatrié amin'ny fanampian'ny olona ny fianakaviany avy any ivelany petraka any Sénégal, alefa any Sénégal mahatratra ny recette na 4 millions 4 à 7 millions de dollars selon ny any par jour. Reny le mpihira sénégalais any États-Unis reny zany mandefa vola ho an'ny fianakaviany. Maro zareo. Ary a New York maro ny communauté sénégalaise aty a Frantsa koa. Ary manam-bola ary le rony de alefany any. Fa tsy any moa le resaka. Fa ity resaka ity zany de hoe aza manofy ianao malagasy fa ny zavatra tout ce qui a permis, tout ce qui peut permettre de garder, du moins de préserver le taux d'échange. Taux de change amin'ny fatria échange akory misy any ivilany indray amin'ny iny izy teo amin'ny resaka ariary sy ny iny izy teo sy ny devise surtout ny euro sy ny dollar dia ny ahafahana mitazona an'izany rehetra no vototra eo ampelantanan'ny malagasy. Fa ny produit de rente maivana no mba eo ampelantanan'ny fanjakana sisa. Satria tsy fampian-drahalahy aloha iny ny bénéfice amin'iny 30 na andao ataotsika hoe 10 cents à 15 cents par kilo. Fa any amin'le vany tena vola be. Imagine ane zany hoe mahavita cash flow hatrany amin'ny tels que ces partis là où ils sont bien partis pour réaliser 300 à 400 dollars par kilo de bénéfice net. Hein. Le réseau mafia qui spécule, qui met leur pression, qui mettent leur pression, du moins les gens qui sont membres du réseau en question. Fantatsika hoe izy zany. Dikan'izany zany raha hiteny ianao hoe ianao ary malagasy de zao. Tant que tsy mandray andraikitra ianao amin'ny fiainanao dia ny olona manao azy dia io ataon'ny olona io. Io ataon'ny olona io.
maty ianao avy eo tapaka lalandra ianao izy angah mivaky loha aminao sararahany ianao qu'entre mourir et sacrifier ma famille et mourir militer pour ma cause, il y a une grande différence. Pas du zay. Fiarovako ny taranako sy ny fianakaviako raha angaty ny tolomako a. Fa hoana fotsiny zao, ary zay mahafinaritra ako amin'iny député Jacques iny. Fa hoana fotsiny zao elatsy nanao vanihatra amin'izay nienany lahy, tonga lahy de monsieur maître satria hoe ialany tompon'ny fahefana. Tena mitsorony mihitsy hoe olona avy Antananarivo ndraiky manjakazaka ny vany aty amin'ny Sambava, aty amin'ny Sava. Anisan'ny élément tena mampidi-bola ao anatin'izany atao hoe kitapom-bolam-panjakana amin'ny resaka devise ny vany. Tratran'ny harcèlement, tratran'ny raquette, ny groupe minier matanjaka, lasa alony mandamy mahetana mody. Tout zay, ils concédaient amina chantage et en plus il y va de leur vie. De midina en plus les contextes international sy les contextes local la netoerana dia tout ce qui est grand projet minier de miflanche midina oatra zao afaty zay miaraka amin'ny dalahy ihany. Nefa ny Ambatovy matafiditra voalohany ho an'i Madagasikara raha resaka devise par exportation, pour ne pas dire hoe par semaine. Farafahakeliny indroa isam-bolana misy sambo mialao Adego, mialao Tamatavy, sambona Ambatovy. Zany rehetrarehetra zany ry malagasy. En plus, ny tahan'ny fahazotoana andeha hamorona asa ny Madagasikara. Rehefa mba nanomboka niakatra izy tamin'ny teo amin'ny fitondrana teo aloha, amin'izao fotoana zao vao maheno ny olona Madagasikara tonga de zay mihitsy ao nolazain'le bande ankiray zay fa za zay. Moi j'étais reçu comme un président, ils étaient sur le point de m'arrêter après aussi. J'ai dû quitter Dardar. Madagascar, c'est une très très mauvaise expérience pour moi. Je l'ai dans la main. Tsy olona ray no migouverner eo fa olona roa izy. Ary reo olona reo fanaraka reo izy. Apresahan'le ray ianao de raha le ray misikidela de sady mametraka an'le vola hoe zao ny fiainga. Ok ary atao ny fiainga. Avy eo tapitapoka mivodraika le zavatra arakaraka le fiaingan'le opération ozy izy. De tsy manaiky indray zalahy raha tsy miditra anaty conseil d'administration. De ny compte asiana amin'izany any amin'ny paradis fiscal. Madagascar, c'est une très 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 mauvaise expérience pour moi. J'étais reçu pratiquement comme un président. Mais pour rentrer en catimini après, parce que j'avais peur de ma vie. Donc, raha izay zavatra rehetrarehetra zay no atambatra amin'ny lafiny indray, de aza manofy ianao ry Gasikara. Fa mimoany ianao, tadidio tsara ty teniko tena. Tadidio ty teniko tena. Minimum, mois de mars, vidiny 1,25 000 francs. Minimum. Dans ma tête, j'ai une projection jusqu'à 26 000, mais je vais minorer une estimation que dans la projection minimum 25 000 mois de mars. Etika samy mahatadidy an'izay tsika mianakavy. Ka izao ho ia hoe aleoko miresaka an'le G20 satria iny enrichissant kokoa atsika malagasy no fitaka goavana atao atsika. Za zany tsy manome tsy ny ministre ny finance. Tsy hoe akamako akory na hoe namana akory Richard de hoe excusez. Non.
fantatro ry sara mibaiko menga hoe ataovy 6%, dia avy eo rehefa tena atao le calcul réaliste rehetra dia io ny tratranareo ary fantatro hoe tsy marina io fa za io tsy hidirako mihitsy satria hitako hoe misy fika le izy ary fika bombona mibetsaka. Fombany dans l'image de cette loi de finance est à l'image, cette loi de finance est à l'image de André Rajoelina. Beaucoup de bluffs, beaucoup de mensonges et des projections impossibles. Mbola tsy niresaka ny coronavirus za amin'ny herintaona, ny conséquences an'io, tsisy fiarovana ao, tsisy ninona ao. Tsy, moi je vous dis, ny zavatra ataony André Rajoelina ny Madagascar io, en France c'est considéré comme un acte criminel. Oui. Misy olona tia mamoromoro olona, tsy mandeha any amin'ny tribunal tsotra izy fa tonga dia any amin'ny pénal. Voilà pourquoi c'est pénal, donc criminel. Tsy mandeha any amin'ny tribunal tsotra hoe mamoromoro olona, 300 personnes mivorivory ara, dia vous allez me dire hoe akany aminareo be coronavirus tsy karaha vous allez voir, critiquez, défendez André Rajoelina, mais quand la haine vous frappera, vous frapperez, donc conditionnez la haine à la porte. Atsiarotsara ny voatavina raha loko sy nareo amin'izay fotoana izay, tena tia le mitenen'le bandy. Tratra daholo tsika menakavy ity. Eritreretinareo hoe io coronavirus io ngambany mifidy vahoaka na mifidy firenena frappena. Oui, asiany liberté le izy mba ahafahany calculer ny mois de mai amin'ny herintaona satria ny mois de mai any amin'ny herintaona hypothétique. Dia amin'ny mois de mai amin'ny herintaona ianao tena ao anatin'le aretina tanteraka. Ino ianao no tavela ao anatin'le izy. Au lieu de eritreritry ianao hidina eny 13 mai mahazo confinement anao. Mba mieritreretintsika e. Ataon'ny olona lafika politika ny fahafatesanao. Ataon'ny olona lafika politika. Mba isaora ny ray aman-dreny Ratsiraka ny teny hoe mila mitandrina anie tsika, indirectement izy ny teniny fa tsy nahasa ny offenser an'le pouvoir. Fa ho an'ny olona intelligent dia kopy hoe mba niteny le ry hoe tandremo fa mbola miodiodio le coronavirus efa tsisy niany. Ka normal koa ianao tsisy meny dadabe Ratsiraka satria ianao tantôt ianao ary, tantôt ianao atsy, dia le crédibilité ianao mihitsy ny lasa potika ao anatin'le revy. Zavatra ohatran'io zany zao dia tokony angina mihitsy ianao mandritra ny enim-bolana aloha. Dia vao miteny amin'izay ianao dia mipalany André Rajoelina, là vous serez crédible. Ataovy aloha izay azahoana saosy tanteraka maromaro sy betsabetsaka ambom-bava mandritra ny 9 taona miaraka amin'ny André Rajoelina dia petao amin'izay. Fa zany hoe mahafantatra e. Fantatra tsy mety aminao André Rajoelina fa zany hoe ambamboarina le izy mba mila fahilaminana amin'izao tsy marina zany. Je vous connais, monsieur le président. Et j'ose le dire en public. Je vous connais. Tsy tafandrimandry ianao amin'izao zavatra mitranga amin'ny firenena izao. Fa saingy tsy afaka koa ianao amin'le resaka finance. Zany hoe tokony tsapan'le malagasy daholo zany. Dia aboliseny ohatry n'inona le ray aman-dreny Ratsiraka tamin'izany andro. Nopopainy ohatry n'inona zany. Zao na tomobile ray raha tsy voavidin'ny Ratsiraka Didier akory. Saika nefa nahazo anankiray en plus izy zay nomeny André Rajoelina. Tomobile ray nifandimbiasan'izy menakavy ao. Mercedes avy any amin'ny Rajonary mampianiny. Le olona maka an'le ambongadiny tsy fantatry le malagasy. Fa fatina restaurant kely tery Ambojatovo tery no nidiaboliseny an'le malagasy. Nidiaboliseny an'le olona mitondra azy. Alain'ny olona ny giara, alain'ny olona ny tranon'ny sonapary ao Berito,
alain'ny olona ny rovo sy mahataitra azy menaka azy. Fa trano kely eo akaikin'ny moské amin'ny karany any nalainy nofainy Sofia akory ary. Inona mahafaty azy menaka azy no nanaovana diabolisation le olona? Inona no gananan'ny olona miaraka amin'le vila teny Ivandry? Tena tsy azoko mihitsy zany tsika e. Mampagaga mihitsy. Inona ny zavatra nolazain'ny G20? Raha natsiarotsika tao anatin'ilay volana teo eo, raha nisy dia nisy. Rehefa nahazo pression non, on va dire hoe 2 semaines. Rehefa nahazo pression tamintsika Andry Rajoelina amin'ny resaka kere isan'andro. Dia voatery izy nidina tany Atsimo. Inona zavatra nangatahany Andry Rajoelina tamin'izay andro izay? Nangataka izy tamin'ny fomba ofisialy ny fanafonana ny trosan'ny tanimandry, surtout Madagasikara. Au moins zany aloha fa manaiky le rifa mahantra Madagasikara. Ary ny zavatra tsy fantany nefany, ary fantany tsara fa nampahantra ny Madagasikara surtout amin'izao situation zao dia anisany Andry Rajoelina. 2009 sy 2019 anisany Andry Rajoelina. Ka rehefa tonga ny fivorian-dehibe tamin'ile resaka Forum de Paris pour la paix iny, dia le nitenenitsika hoe tsy tokony on parle de la paix, mais Andry Rajoelina izy hors sujet foana. Zay ny ma classe de 4e azy. Zay zany misy classe de 4e ny niveau an'le dia mipasipasena seconde sy ny karazany, dia mba tafakatra première zany, classe de première. Dia zao Forum de la paix le izy, pour la paix le izy, fangatahana famafana trosa no nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Ok ary tsy manino. Nivory ny G20 dia tamin'ny 22 nanao déclaration dia non diplomatique. Refus diplomatique no nanaovan'ny olona azy, fa dia hoenina teo zany nga i Andry Rajoelina. Asiako maka référence nareo ahafahanareo mahita sy mamaky ny référence amin'izany. Jereo nareo miditra amin'ny lasa lovejetoko amin'ny sitan'ny G20 izay dia hitanareo ao lasa vetivety fomba nazahoako azy no lazako anareo. Oui, midiro nareo G20 G20 declaration amin'ny teny anglisy io dia jereo ny point 7 sy point 8 fa naizanona zany ho développé keto ho fantatrareo sy ahafahanareo mandanjalanja hoe latsakitsika areotsika andraisina ary tena hihinany tady kararotsika marina tsika. Dahoray. Navelako efa napetrako taminareo teo à titre d'introduction. Veriko tsara alohan'ny midiratsika amin'ity. Tsisy ninona azonao eritreretana sy andasana amin'izany LFI zany. Satria ny bazen'io LFI io, ny rivotra iainan'io, ny lasantsy mampandehan'io dia ny vola miditra amin'ny fanjakana, na recette douanière, na recette fiscale, na ny recette en devise par rapport amin'ny exportation, dia zay zany no anisan'ny moteur mampandehan'io, ankoatran'ny zavatra hafa zany. Kanefany na ny recette douanière zay fantatritsika hoe izy akoho zany ny ao amin'izao, lasa tafaray dia tonga ny hafa. Ny recette fiscale
fantatritsika hoe iza ny DGN-ny impôt de iza zany ny orinasa tsy mandoro impôt am'izao, tsy mandoro taxe sy ny karazany, iza ny DGN douane moa zany iny efa nitenenina teo, iza ny DGN trésor, de efa fantatritsika daholo hoe olon'iza daholo zany. De izay rehetrarehetra zay nefany mandalo am'ireo daholo, recette douanière, recette fiscale, recette en devise, banque centrale sy ny karazany. Zao an. Vao mankea zava-doza ny zavatra navoaka ny G20 ho an'ny Madagasikara manokana. Tsy hoe le zavatra navoaka ny G20 de ho an'ny Madagasikara manokana, non, fa le zavatra navoakany ho atsika. C'est pour l'ensemble des pays eto ambonin'ny tany, fa pour notre cas, c'est catastrophique. C'est la cata hozy ny vazaha. Ndao ary. Atao amin'ity point 7 ity zay de tena mazava mihitsy hoe nous sommes déterminés à mettre en œuvre l'initiative de suspension du service de la dette jusqu'en 2021. C'est la vérité. Zaterina dikako teny frantsay ty tompoko. Fasasana ty diso ny dikany amin'ny teny anglisy, miala tsiny nefa tsy diso aloha raha ny fieritreretako azy. Inona ny dikan'izany to? Nous sommes déterminés hozy. Grave zany formulation zany liaza. De mihitsy ny teniko tonga de hoe liaza. Tena tsy efa opa ve zany an? We are committed to implementing the debt service suspension initiative DSSI, including its extension through June 2021. Zany hoe valiny demande de suspension, non, effacement na dette nangatahany Andry Rajoelina, de valiny moratoire. Zany hoe naisaka ny zavatra tokony pehena amin'izao fotoan'izao zany sy ny sarza rehetrarehetra amin'ny service de la dette dia reporté amin'ny juin 2021. Ary mbola vonony zay ozy izy ny reporté an'io 6 mois ihany koa amin'ny tout ce qui est dette bilatérale ozy izy. Eo zany ny lasa saintsika. Tafiditra tokoa nefa ny resaka FMI sy ny Banque mondiale. De la Banque mondiale a mis en évidence le fait que cette initiative accompagnée de financements exceptionnels, les des financements exceptionnels, c'est ménétique, facilite de manière significative l'augmentation des dépenses en faveur de la lutte contre la pandémie. En faveur de la lutte contre la pandémie. Vous écoutez bien? En faveur de la lutte contre la pandémie. Je lis sur malagasy. Ary eto mamalen'le technicienne niresaka tamiko andrany sy mifanadiady tamin'ity resaka ity. Hoe orakama, ianao hiandry an'le performance amin'le recette rehetra amin'ity deuxième trimestre, deuxième semestre ty. Kanefany tao anatin'ny constatanao ihany ny valiny fanontanianao. De ahoana hoy ianao tamiko? Le vola avy any amin'ny pandémie ozy e. Le vola tany amin'ny institution financière rehetra amin'rehetra le hoe financement exceptionnel, accompagné de financement exceptionnel tompoko. Dia tsy nalefa tany amin'ny pandémie ny sasany, fa nalefa tany amin'ny fonctionnement.
Tenin'izay ianao rahalahy. Tenin'izay ianao rekamo. Fa sur le coup ianao tsy nahatsapa hoe zay mivaly ny fanontanianao fa maninona lay izy ny lasany amin'ny fonctionnement. Satria misy banga ao. Fa maninona misy banga? De satria le recette no tsy ampy. Ka rehefa tsy ampy ny recette de aiza misy ahafahana mameno an'io? Andaovana ny karama ny fanjakana, andaovana ny lasantsy ny Kristine, andaovana ny kiraron'ny Claudine. Ankalao kely aloha ny eo amin'ny pandemia. Izay ary ianao ihany koa no miteny rahalahy hoe zay no nahatonga an'ireto personnel sanitaire na de santé tsy nahazo ny équipement na ny zavatra tokony ho azony à travers an'le financement niaingy. Financement exceptionnel. Izay ny valiny ramose. Aza mieritreritra résultat. Mamirapiratra ianao fa catastrophique ny résultat ny recette fiscale douanière ary en devise deuxième semestre. Catastrophique. Vola ho tokony ho andefany atsimo nalefa mipehena satria ny atsimo sy ny pandémie zany. Mipehena ny karama amin'ny fanjakana, ny fonctionnement ny mpiasam-panjakana satria atahorana mafy somme grevy raha sanatria tsisy karama ary tsy mahazo karama ireo olona ireo. Meko proof amin'izany ianao no hainone fantatra fa hoe bon autonome reny. Fa ny vola tokony andeha amin'ireny lasa ny vola hafa. Ny vola miditra tokony hiditra amin'ny kroma nalefa andralahany amin'ny tokony tsy alehany. De sahanao fa miteny fa ny kroma dia tsy nanao exportation mihitsy hatramin'ny nahatokavany Andry Rajoelina teo. Au point où tsy mandray karama mihitsy ny mpiasa ao. Ny valim-panontaniana tokoko nous remercions le rapport préliminaire du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale a mis en évidence le fait que cette initiative, accompagnée de financements exceptionnels, facilite de manière significative l'augmentation des dépenses en faveur de la lutte contre la pandémie. Pour Madagascar, qui augmente de manière significative les dépenses en faveur du fonctionnement et du budget de l'État. Fonctionnement de l'État. Fonctionnement et charge de l'État. Une bonne partie. Le FMI et le groupe de la Banque mondiale continuent de travailler à leur projet de processus en visant la qualité et la cohérence des données sur la dette et à améliorer la transparence dans ce domaine. La transparence tia anatin'ity déclaration ity dia miverina indimy. Matsapatsapa zany dralahy. Tous les créanciers publics bilatéraux doivent mettre en œuvre cette initiative de manière totale et transparente. Ao anatin'ity point 7 ity fotsiny izy miverina indroa. Fa manomboka matsapatsapa zany dralahy fa misy zavatra tsy mengy any. Compte tenu de l'ampleur de la crise Covid-19, des faiblesses importantes dans le domaine de la dette et de la détérioration des perspectives dans de nombreux pays à faible revenu, nous reconnaissons qu'un traitement de la dette allant au-delà de l'initiative peut être nécessaire au cas par cas. Déjà, ça va dater d'un côté. Ça n'est pas possible, mais ici, effacement, une partie, non, une totale partie. Enfin, au cas par cas. Il m'a dit que j'ai.
Tafiditra amin'le okaparikavy Madagasikara. Stratéjika be io. Raha tian'ny olona votana Madagasikara dia efa seny midety. Raha tsy tian'ny olona votana ka ampijaly an'le firenena na ampijaly an'le malagasy mba hiantenuena an'le douleur an'le malagasy dia ny parti ny efa seny. Tadio tsara izay tiako izay a. Tiako tsindriana mihitsy izay hiantenuena ny fijalianao malagasy fa hampasahirana an'le mpitondra mba hampakaopy malagasy hoe ny olona nefa tsy d'accord amin'io bandy io. Dia ny parti ny efa seny. Fa raha izy rehetra no efa sena dia falery ilay fitondram-panjakana hoe tena mety izay, tena tsara. Tsia. Ho avy ny conditionnalité beaucoup plus rigoureuse ary cas par cas zay izy mampatahotra anazy satria ny cas par cas dia tsy le mpitondra no important amin'le bailleur fa ilay vahoaka ao amin'le firenena. Ary io resaka any amin'ny sud io no anisan'ny ahatonga an'izay cas par cas zay rapide be. Fa normalement manko ity zavatra ity tokony any amin'ny printemps 2021 indray, zany hoe any Italie amin'ny volana septambra, octobre, novembre any ho any no misy indray ny fivoriana par rapport amin'ny zavatra ohatr'izao. Tiako tenenina amintsika hoe mety possible zany à mi-parcours mety misy décision exceptionnelle any ambadika any amin'ny mois de mars any na mois de juin 2021. Ohatra zany fa mandrapatonga an'izay aloha efa maty le gasy, efa sahirana le gasy amin'izay 2021 zay, efa midangana pétrole ny devise, efa midangana ty rehetrarehetra ity. Azalahy mbola mividy an'le Rolls vaovao aty satria nahazo vola tamin'ny vanille. Vola be ne le vanille. Vola tavela mety ny gapy na ny ekara amin'io vanille iny mety mahatratra any amin'ny teneniko anareo eto 150-200 millions de dollars e. Ouais. Marina zany teninao zany Romiko. Efa mety tsy eo intsony izy amin'izany. Fa le gasy mety maharipelo koa ne Romiko e. Le gasy anie zavatra henjana be. Ka zay no azoko lazaina amin'ny transparence, m'exiger ny transparence ny vazaha. Zao ty ny point 20 ty mba eno kely dia mba hahafahantsika manana. Vetivety fotsiny ny vakiko le izy. Voilà. Nous félicitons au juge des progrès accomplis dans la mise en œuvre des normes relatives à la transparence fiscale. Misy an'izany ve any Madagasikara? Ohatrany. Transparence fiscale, teo zao dia sendra namaky express tamin'ny volana marsa dia zao ny zavatra voasoratra hoe 1200 milliards ny anenjehan'ny fanjakana any Rambola. Tena lasa saina mihitsy aho. Ary le bandy iny zany tena hentsana zany Rambola. Aiza dolara, inona raha nahatonga ny Rambola tsy nilatsaka filoham-pirenena raha izany? Raha manana 1200 milliards zany tena tafalatsaka filoham-pirenena. Sarotra amin'ny ady an'izany. Tena cause zany e, sarotra. Raha hoe 1200 milliards no nahavita nanaovana détournement. Hoe zay ny vita zany, sarotra be zany. Zay no nahatonga anahy koa ny teny hoe sarotra koa ny mino an'izany. Sarotra koa ny mino an'izany hoe 1200 milliards zany no vitan'ny Rambola.
Raha mba nitenonareo hoe 100 milliards, 200 milliards mety mba possible. Na 300 milliards. Fa zay le fieritreretinareo andeha hanapotika olona mandrakizay zay a, nampatonga le zavatra nataonareo tsy crédible. De en plus izy tsy détaillé akory hoe inona no motivé ny 1200 milliards io. Zay le transparence fiscale teneniny eto, entre autres zany. Fa zay mino. Attention, zay mino. Fa rehefa tonga zahay de mbola hita zavatra, zava-dozana izy. Mino an'izany zany. Tena mino. Nous félicitons aussi la transparence fiscale approuvée au niveau international et dans l'échange automatique de renseignements qui a été institué. Nous continuerons à soutenir les pays en développement pour qu'ils renforcent leur capacité en matière fiscale pour construire des bases d'imposition durables. C'est comme ça. Atao anatin'ity izy, atao amin'le ty le zavatra ty, de ty le point 18 ty izy a, de miteny an'ity, ino ty. Le malagasy paraitambana. Nous, tamin'ity déclaration amin'ny G20 ihany ty a, natao tamy Arabie Saoudite izy ty. Nous soutenons les réponses politiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les G20 soutiennent, du moins le groupe G20 soutient, et le financement du terrorisme qui sont présentés en détail dans le document du GAFI portant sur la Covid-19. Ouh, bravo. Merci. Hein. Ouaf Jami, mon bonhomme, qui sont présentés en détail dans le document du GAFI portant sur la référence Covid-19. Et nous réaffirmons notre soutien en tant qu'instance normative mondiale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Nous réitérons notre ferme engagement à lutter contre l'ensemble des sources, des techniques et des canaux qui alimentent ces menaces. Nous réaffirmons, 3 fois j'ai, notre engagement à renforcer le réseau mondial d'organismes régionaux du GAFI, en particulier en appuyant leur savoir-faire en matière d'évaluation mutuelle, et nous appelons à la mise en œuvre entière, rapide et concrète des normes du GAFI dans le monde entier. Nous saluons le renforcement des normes du GAFI portant sur la lutte qui vise à intensifier les efforts dans ce domaine international. Point 18 ito no mitsindrina mafy indrindra. Raha ohatra ianao zany mananao analyse amina corona déclaration anankiray, de ny point 18 ny tena important indrindra satria tena le nous réitérons, nous réaffirmons, nous soutenons voalohany, nous réitérons faharoa, nous réaffirmons. Rehefa ny olona manao an'izany, indrindrindrindra fa filoham-pirenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany, de ho avy izy zany amin'ny angady sy ny arina. Ka raha hiresaka amiko ianao momba an'ity hoe LFI sy ny karazan'ity a, de raha feheziko zany par rapport amin'izay zavatra mitany zay sy izay zavatra rehetra zay dia za manofy fa tsy ho lasa lavitra menakavy za zany tonga de miteny hoe on va de plus en plus amin'ny resaka ity izy teo ho any amin'ny catastrophe. Vao mainka me hiakatra mividim-pianana, aza mieritreritra ianao tsy raha andeha hitokana ny Mahamasina ny andro rajelo Rapitso, dia iny fa miakatra amin'ny vilaninao ny trondro matsiro
sy ny lafika fonjobory na ino izy teo na anandrano fa plus André Rajoelina mitokana ny stadiny plus sady mandraonao vilany sy ny trondro ary mifantana ary mety tsy hitako ndao ary amaky an'ity document ty kely fotsiny dia miverina aminareo avy eo satria tiako fantatritsika sady fampizarantsika le ino izy teo le zavatra aone aizytsika raminy izy zany raminy ty zavatra ty toko fa ahoana ary izy zany soloina le fibre dia ohatra miramina ny bedala dia ohatra tsy fantatra hoe ahoana miala tsiny le tompoko fa dia alonga mba faranana mihitsy ny andrelahy fa maka an'le dossier hoe ahoana le fandena satria ity zavatra ity tiako tena ohatrany lasa miramina le ordinateur atsika saiko ny antony fa dia aleo tohizana izy resaka momba ny zavatra maloto sy tsy miaingotsika ao anatin'ny firenentsika ary tena tsy afenina azafady afenina amintsika fa ty zavatra ty ny tena scandale du siècle maro ny scandale maro ny zavatra mitanga tao Madagasikara afady toko misy tsy mety ny équipement-ntsika dia manjary misolitika le izy ary manahirana fa aza miala isika menakavy zay ie gonflena baolina ny durée de détention ka zao le izy le zavatra lasa re tsy aiza tsy akory tsy lavitranamo fa mbola miteko ao anaty joao fitiava na feno sy tsy mety maty toa fonapolo mirehitra anaty tsy aiza tsy akory tsy lavitranamo fa mbola miteko ao anaty joao fitiava na feno sy tsy mety maty toa fonapolo mirehitra anaty tsy aiza tsy akory fa mbola varina tsy resy tsy akory fa mbola mangina kofiama natona fa tsy aiza tsy akory
anaty soa izy mbola matory tsy aiza tsy akory fa mbola varina tsy resy tsy akory fa mbola mangina koa fiama natona fa tsy aiza tsy akory fa ao anaty soa izy mbola matory fanjana afika tongava tsy aiza tsy akory fa ao lalandava Paviame urane wanchata kavea Faida nagana Uwana unaifitia Tiaiza Takuri fambula varina Tirese Takuri fambula magina Paviama natuna fasaiza tsakuri fa ao anaty soa izy mbola matory. Ena re sotra amin'ny gabira tsito amin'izany hira mampanembonembona izany. Hita amin'ny le resaka anona teo aloha zany a, le resaka hoe G20 sy le resaka LFI teo a, raha fehezina zany dia tamin'ny andron'ny Ratsiraka Dide dia hoe efa akaiky ny fahazavana amin'ny Lentinel fa amin'ny andron'ny Andry Rajoelina indray zany dia zao hoe efa manomboka miprometra anona atsika manko izy, prometra métro dia ny zavatra mitranga zao amin'izao fotoana izao dia alimazin'le métro dia mandavaka tany aneritreritra ary misitsika any ambanin'ny tany tsika malagasy amin'izao fotoana izao ary mahita maizina mahita maizina. Ao ireo mbola tsy tonga saina satria mbola misy azo eritreretina ny eo ambanin'ny ambom-bava sy ny karazany dia manao vain-drala tsy mahita. Ao ireo akaiky ny fitondrana dia miezaka mafy ny mitazona an'ilay fitondrana izay tsy mieritreritra ny zavatra tokony hatafita an'ilay firenena fa vao mainka manditika an'ilay firenena. Izany rehetrarehetra izany dia tsy hitondra antsika any amin'ny fampandrosoana mihitsy. Ny zavatra ho hitantsika dia ny tômôbilina tsara tarehan'ny zalahy, ny trano tsara tarehan'ny zalahy, ny kiraro mahafatifaty anareo no mijery azy, ny fiakanjo sy ny karazany. Izany rehetra izany dia maso mijery fotsiny sy vava miteny fa tsisy fandraisana andraikitra na ny iray ary. Ce qui revient dans l'ensemble hoe tsisy n'inona vita sady tsy mandroso ny tsy membotra ka samy mahalala ny andraikitra tokony raisiny aby. Bon, hiditra amin'ny tantasika manaraka tsika zany a, ataontsika sous forme-na tantasika izy ity satria il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Zao le izy sakeko tsara dia amizay fidelina tsara le izy. Alainy lany gare, alainy lany sonapara, alainy lahy gasikara dia lasany lany kiraron'ny Claudine dia zao tezitra dilainy. Zao zao ary manomboka eto tsika dia ataontsika karazana sarkasma le izy. Indray hono tamin'ny tantaran'i Madagasikara
dia nisy bandy kely antsoina hoe Naivo. Da ohatra tsika hoe Naivo ny anarany. Na hoe andao ataontsika hoe John na i Jodasy. Jodasy ny mety. Satria Jodasy efa olona telo efatra no fitahan'ny Jodasy. Isan'izany voalohany amin'izany dia i John Rajon, Rabonary John, Rabetsitota, ary anisan'izany koa ny professeur Albert Zafy. Isan'izany Jodasy zany no tao amin'ny fiainan'ny Malagasy zany tamin'izany andro zany. Ary ia Jodasy dia zanak'olona tsy de hoe nakaiza, tsy de hoe manana hoe ahoana nefa tsy de hoe mantra ihany koa satria manana asa iray aman-dreniny. Nipetraka tany Morondava, teraka tany Morondava, nipetraka teo Besarety, ary rehefa nanomboka netinetika niasa tamina orinasana solika dia nipetraka teny Ambatobe tamina cité 60 mètres carrés. Ary rehefa nianatra ka lehibebe i Jodasy dia miandry bus eo Nanisana. I Jodasy moa miavaka be satria fotsy izy, fotsy be Jodasy, dia miavaka be ary mifanena tamin'ry ireto zanaky ny mpanana zay aterina Mercedesy rehefa mandeha mianatra miaraka amin'ny chauffeur dia mifankalala teo ireo satria isaky ny mandalo eo ty Mercedesy dia mahita an'ity Jodasy, ary ty Jodasy koa kay mianatra Mora Salama dia nanjara mifankalala dia nanomboka teo no nitaingina Mercedes Jodasy fa tsy nandeha bus Supergolety na Milkilao intsony. Supergolety tsy inona tamin'izany andro zany. Ka rehefa niaraka ary niriary tamin'ireto zanaky ny mpanana i Jodasy dia nanomboka nanana fijery hafa tao anatin'izany atao hoe fiarahamonina. Satria i Jodasy araky ny lazaiko tery ambony dia tsy karazan'ireto le hoe zanaky ny mpanana ka na mivoaka raha andro sabotsy andeha invitation na anniversaire na bal de jeune dia voatery karakara kiraro tenisy zay tsy hanaovana mihitsy ao anatin'ny herinandro mba hangirangirana. Tamin'ny andron'ny sosialisma tsinony zany tsy hifanomezan-tsiny, fa rehefa tsy nanana ianao dia tsy nanana, dia ny tenisy ny Jodasy indray mandeha isan-kerinandro mba hanaovana sy mba entina hiseho vahoaka na io bal de jeune na io boum na io invitation anniversaire. I Jodasy dia tsy de navoa loatra teo amin'ny fianarana, ary rehefa nanala bac Jodasy dia tsy afaka. Tao anatin'izay fihaonana tamin'ny zanaky ny mpanana izay no nahitany Jodasy zanaka mpanana anankiray izay vasavasa tambanimbanivohitra. Nananam-bola ary tsy tafiditra tao anatin'izany atao hoe jet set satria na afaka baka ihany koa raha ny kavivy eto amin'ilay fifandraisana amin'olona ka hany ka na mi-articuler phrase iray ary amin'ny teny vahiny tamin'izany andro zany le hoe la maison de parler français dia amin'ambakavaka ka nifanody tsara mihitsy ny niveau sy ny akiany ramatokely
sy Jodasy. Tao anatin'izay zavatra izay dia maiky nga Jodasy anambady an'ity zanaka mpanan-karena satria io izy hoe occasion en or ity. Fa raha vototra amin'ity mety ho very a. Namboarina tsara koa moa ny publicité an'ity kialakely miainga io sy ny karazany ka dia tafiditra ary natao malakilaky ny raharahany roa na dia tsy nanana bakara ity zandrikely fa dia hoe tsy maintsy miasa ianao zay kosa ny bac condition. Ka rehefa niasa ty Jodasy dia niasa tao amin'izany ohatra hoe gropy Somadito dia namorona orinasa moa satria nanana problema koa ny tompon'io orinasa io dia natao karazana prétenant tao le ranamana mba tsy hisian'ny engagement amin'ny zavatra mitranga. Nandeha ty orinasa zay tsy tonoky ny anarany fa tokony ho fantatritsika menakavy ary tafahongana ty tompon'ny orinasa satria tao anatin'ny politika tanteraka ity nga tompon'ny orinasa andriamato Rabona Olonjaona zany dia anisany nanongana ny Ratsiraka Didier izy tamin'izany andro ka tafapetraka teo akaikin'ny andriamato Albert Zafy sy Rabetsitota zay samy akamakama tao ihany ka tao anatin'izay zavatra izay nisy an'itony fond subsaharien. Tao anatin'izay zavatra izay koa fa nanangasanga ny privatisation dia nahitana fika ifinansena izany hoe vola notsorosana tanteraka tamin'ity atao hoe fond subsaharien tanteraka no mifinansena ireto citerna maromaro fa mahatratratra ny 50 mahery satria tany Allemagne ny bonne partie amin'izany novidiana. Ary rehefa miverina avy any Allemagne ty namana dia namaly afatra an'reto zanaka mpanan-karena nahitany ny lalana izy ka nividy Mercedes izy couleur champagne. Asa aiza nalean'izay Mercedes zay amin'izao fotoana izao. Tany anaty conteneur le Mercedes champagne tsy afaka nitsefatsefaka be loatra izy satria mbola nisy teo le ministra Rabetsitota, ny ministry ny énergie de mine Bettina Bruno, ny DG any Solima Tsay Christian mbola mafy be daholo zany Olonjaona Rabona Olonjaona mbola mafy be daholo mbola tsy samy tsefatsefaka fa nanomboka niakatra ny ambaindainy rehetra. Colonel Dominique koa tao anatin'izany zay général izy amin'izao fotoana izao tao amin'ny CIS tsy mamenatra miteny izany satria natao zany dia niongana ny professeur Albert Zafy ny zavatra nitranga dia niaraka niongana tamin'ny professeur Albert Zafy ireto partenaire niaraka taminy fa ny forany daholo izy menakavy dia vita teo. Ny fanjakana no mifinanse an'ity ireto citerna maromaro. Eo no raisitsika ny tantara. Zao ny zavatra teneniko anareo
tsy ilaina mianatra psikolojia ela be na hoe fotoana maro fa itsofianao mijery film dia mahita hoe rehefa misy ny tueur en série dia nahafahana afantarana le analysen'le scène de crime dia ahafahanao mahita hoe zao ny mode opératoire namonoana an'ity dia zao ity zany ny olona namono azy. Ohatran'izay koa ny ao anatin'ny fanjakana. Mode opératoire an'le rangahy ity zany dia ny fanjakana no financer fa izy no mizoera ny rehetrarehetra. En parallèle, en même temps et plus tard. En parallèle, en même temps et plus tard. Zany hoe sady assuré zany ny androany no rapitsom-bolana azy ihany koa. Rehefa voditra teo zany de tsy akamany rehetra raha Betsytota sy ny karazany tena nitoto tany mihitsy tena niteny hoe fatina alika iny, fahatra hitan'olona iny, jilam-boto iny. Inona ny opa tsy nataon'izany raha Betsytota zany? Antanio izy iny fa mbola velona izy. Iza hoe nanao an'izany? Fa tsy raha Betsytota ny problématsika eto fa le mode de fonctionnement na le mode opératoire. Misy zavatra mitranga ary tena scandale. Efa tena feno fasahiana tanteraka. Zany hoe iny ianao donné ataontsika exemple hoe ho alainao ho fananana zafady manokana sanatriany zany Ambohitriloatra. Mitovitovy amin'izay manko le izy. Engane mba tsy ho marina. Engane mba ho diso. Je souhaite vivement fa ho lasa ny olo-tokana. Samy malalitsika hoe izy zany amin'izao fotoana izao. Ny gara Analakely, gara ny Sorana. Tena miteny moramora mihitsy amin'ny teny an'izany satria tena mafy zany. Nakararin'ny malagasy tamin'izany andro zany ny tenenana hoe lasa ny Mathieu ny café de la gare. Mathieu zanaky Herjao Jonary Mampianina io zany. Andreo Mathieu Herjao Jonary Mampianina. Izay tsy marina. Ny marina tery zalahy ihany ny tompontranao. Fa hoe ty langafafy dia amin'izay takontsika. Averiko. Jereo ny statut an'ny gara. Fantatrareo ny tiako tenenina hoe madaiza. Dia ho hitanareo ao izy any actionnaire majoritaire ao. Dia hitanareo ao, ho hitanareo hoe izy aby izy ny ao. Dia ho tsapanareo hoe vita tanteraka Antananarivo aloha voalohany ary vita tanteraka koa Madagasikara. Anisan'ny olona en sado, zany hoe back office zany, concevoir an'io resaka privatisation io ny tenako. Fantatro tsara io tompoko. Fantatro tsara. Fa raha misy ry malagasy, enoy tsara ty teniko ty. Fa raha misy société nationale appartenant à l'État,
manana patrimoine betsaka indrindra. Patrimoine teneniko eto, immobilier, tany, trano, dia io gara io. Averiko. Raha misy na chambre de commerce raha tsy manana nono gara. Tena miteny anareo an'izany aho. À partir du moment privatisenao ny gara, dia lasanao daholo. Hitanao ve iny villa rehetrarehetra erana tamin'ny iny? Malheureusement fa misy tompony dia lasa amin'ny tompony. Izy amin'ny manjakazaka ao MPK0 zao. Ahoana ny manipulation sy ny gesticulation tao anatin'izany? Averiko. Raha misy manana patrimoine ngeda indrindra sy betsaka eran'ny Madagasikara dia ny gara. Dia ho asorina eo Analakely zany ny gara, satria tovolahy dia hanao projet immobilier dia lasa midôly iny gara rehetrarehetra raha manontolo miaraka amin'ny gara jusk'hatrany Tanimena, mitohy hatrany Vasakosy, hatrany Larby. Azonao eritreretina ve zany ta Malagasy? Azonao eritreretina ve zany? Scandale en la matière et du siècle anie zany e. Ary siècle maromaro mihitsy. Tsy vitan'izany fa maro ny travaux zavatra ataon'io gara io resaka gara io. Mbola amin'ny fanjakana koa ny antoka azy jusqu'à hauteurana firy izy teo 300 millions de dollars. Tena sao dia efa mba ho pareny ty zavatra ty. Tena cause zany e. Efa mihoatra ny loha, sangy tena efa tsy sangy tsony. Ato izy. Ny voie ferroviaire fotsiny 216 milliards,59. Ny ouvrage 44 milliards. Signalisation et télécommunication 5 milliards. Bâtiment d'exploitation 9 milliards d'ariary. Ça nous fait 260, 265, 274. Bref, 280 milliards ariary. Vous vous rendez compte? 280 milliards ariary. C'est-à-dire 1400 milliards d'euros. Ny fanjakana ny atoka amin'izany. Soi-disant, l'État, ny dossier tapelantanako dia ny attendu que, comme si c'était une loi na hoe constat na ohatran'izany, attendu que, dia fatorana mihitsy ilay fanjakana ao anatin'ilay dossier, dia manao sinian'le izy, dia modolo kafa, zay foana manko men'lery. Tsy lery mihitsy ny manao sinian'le izy, olo-kafa foana manao sinian'io. Dia rehefa raikitra amin'ny fatana alika, ohatran'ilay dafy ny gadra iny, ny tamin'ny Bois de Rose, dia tsy lery no mitotona fa ny ampondra no mitotona. Ary rehefa migadra avany, tsy rara iny, fa aisany ohatran'ny sotrokely. Itanareo ilay sotrokely avy nanana kafe ohatran'ity zao dia aisaka. Tsy atao anatin'ilay kaopy intsony, satria tsy hisy ialana azy intsony. Sasana dia ampirimo anatiny ao indray. La République de Madagascar, représentée par izy. Andriamandrato. Izy aby ireo. Indray Randriamandrato, Richard, dia indray Joël Randriamandrato, ministre du Transport et de la Météorologie, indray Économie et Finance. Scandale, tena scandale. Mbola iverenako io.
promettra aminareo fanazanina trano tsika menakavy tokony mba mieritreritra amin'izay. Any ny amaranako amin'ity fotoana rano ity. Tokony mba hieritreritra amin'izay tsika menakavy satria izy anie ry malagasy tsotra be maka andramany zalahy dia raharaha andramaka andramany zalahy tsika dia nefa tsika koa tsy mivaky loha amin'le izy ary tsy mivaky loha tsika fa katahotra ary zareo nefa sady isa dia izay no mahatonga atsika ary retin'ny olona ao anatin'ny film. Nalainy lany Gare, non, nalainy lany Sonapar, na ny manipulation ny trano Beoririkera anie mbola scandale io. Nalainy lany kiraron'ny Claudine. Oui, tamin'ny sezian'ny tranon'ny Claudine kiraro be dia be ny tratran'ny tao. Dia izay no nahatonga an'ilay anarana hoe kiraron'ny Claudine. Sahatra mety hitranga angambany any aoriana any dia mivadin'ny filoham-pirenena mihitsy no mety ho lasan'ilay ridy amin'izay azony ambongadina mihitsy, azony amin'ny ambongadina i Madagasikara. Raha ritsika izy ahavita an'izany, tafitama amin'ny ambony indrindra ilay roa, zakanao, tsotra any no meko anao hoe bonne chance sy bon courage ianao e, ndao ary. Etsaroko solay endrika iserananadakiany iseranalasanangao any antanilapijany angambatsiny zatrafao ijana sy tsara riso nampitofitro aminao nefa tsy ilana voto nasaka nefa ianao iveringindray androany. Azafady tapahako izay satria nisy zaka tena zava-dehibe adiniko teo. Zao misy an'ilay initiative hoe Covax, dia misy an'ilay initiative koa hoe ECT e ohatratran'izay izay raha tsy diso aho, là je vérifie kely tompoko mba tsy j'ai pas envie de me tromper miaraka amin'ny inona izy teo miaraka voilà ECT e na acte A. Ny zavatra io dia momba an'ity resaka vaksiny amin'ny accès équitable zany à tous les pays amin'ity resaka vaksiny ity ary le Covax resaka hoe hiaccélérena le recherche sy le accessibilité mba hampatsotra ny fahazahoan'ny firenena rehetra an'le vaksiny. Eto dia milahy. Raha miteny an-dRajiona hoe hanafatra vaksiny tsika dia eny tsara tompoko. Tsy izay ny tena marina.
ity le Covax ity dia nafahana nanangana vola ary efa mahatratratra any amin'ny 30 milliards de dollars voangana non afangaroko n'le ankiray izy ity efa misy vola be zany voangana ao anatin'ity zavatra ity ty organisation ity zany miaraka amin'ny OMS izy io dikany fort possible ho gratuit ny vaky voalohany amin'ity vacciny omeny ny OMS ity fort possible zany ho démontreko ary ho verenako zay amin'ny manaraka avec le document satria saiko ho développeko mitokan'izay androany fa tena adiniko le izy fa elako tsiny amintsika menakavy ohatra fotsiny zao teneniko aminareo raha hiteny aminareo aho hoe ny fanjakana frantsay zao dia efa nanome 50 millions d'euros amin'io resaka Covax io fotsiny 50 millions d'euros nomeny ary efa nanome ihany koa izy plus n'izay satria ao anatin'le Covax io zany dia anisan'ny tena nampiritsika an'io ny frantsay dia misy structure mihitsy natsangany ary resaka académie de la santé mondiale à Lyon ny eritreretana anaovana ny programme io bon c'est le dossier le document attendez je vais vous dire c'est essentiel pour que les pays en développement puissent également bénéficier rapidement de vaccins les pays déclaration Emmanuel Macron ty voilà intervention an'ity tamin'ny forum de Paris tamin'le session acta A tamin'ny 12 novembre ity de zao ny teniny il s'était adressé au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est aussi la présidente de la Commission européenne Premier ministre du Norvège ary Madame Melinda Gates ok atanatin'ity intervention an'ity Emmanuel Macron de miteny hoe j'ai le plaisir de confirmer aujourd'hui que la France contribuera à hauteur de 100 millions d'euros à Covax dès qu'un vaccin sera disponible. C'est essentiel pour que le pays en développement puisse également bénéficier rapidement de vaccins. La France s'est engagée à apporter 50 millions d'euros à l'OMS, seule organisation universelle dans le domaine de la santé. Son rôle est essentiel pour renforcer les capacités des systèmes de santé. C'est évidemment une condition essentielle au bon déploiement des produits de santé contre la COVID-19. Dikan'izay sady voafafitanteraka ny suppositoire na ny comprimé amboariny andro radiolina zay zesitiavana takan'inona fa le ho avy ny vaccin tonga dia misinterposer eo anelanelany dikan'izany raha vatanteraka indray ny drafitra matipaika sy ny business sy ny eritreretiny andro radiolina ampidi-bola azy menakavy. Les vaccins s'interposeront de gré ou de force. Velomadrelo tompoko tahian'Andriamanitra mba henkely an'ity filimy ity entina matory sy ahafahana malavokona amin'ny alina. Mandra-pianakely tompoko tahian'Andriamanitra.
的天下声音气息，安宁的飞爱了，起来让你飞家吧我。Matao ciao la vino Kaliritanna amisa Tikwi Wai Katana Kwanila Kwel Singing cheese Tiais Utazana Sisa Swata Tikwi Wai Katana Kwanila Kwel Bingo Vaisi Fanaginang Bawayang Ulikuwa tunati Hijava kuno Nademangala Usaka kriyan Yanji nyantara Ifaita kwantong sensei Piseri wai Petit minute Seconde rapide Talk won't be why And in a veia Till as I fit Yavakwa Matao Chao Sao Lakina Kalirizana Amisa Tikwi Wai Tantana Wanila Bell Singing cheese Twice Utazana Sisa Swata Tikwi Wai Tantana Wanila Bell Bingo Vaisi Fanatina Tikwi Wai